Miavana milalao ny tompo anapaka ampontsika ny fiadanan'i Kristy. Vavaka sika fifaliana ho anay an-trano raha eo ny mandre ny teninao, satria ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy, tondra fahasalamana ao amin'ny nofo rehetra, indrindra mampahery anay sy mampitombo ny finoana aty anatinay dia meny teninao izay mba hitomboanay amin'ny finoana sy androsoanay an-trany ho amin'ny fanomponanao raha izanaka fanahy-masina. Amen. Amin'ity talata 4 aprily 2024 dia ny anjara mofinaina ao antsika dia ny Jauna 1:20. Filazantsara ny Jauna 1:20 raisina eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara Jauna 1:20 azafady ka andininy Jauna 1:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana zany lahatsoratra masina izany. Ary Betania dia tao akaikin'ny Jerosalema, tokony 5:10 no elanelana. Marta tamin'ny Jiosy nefa tonga teo Marta sy Maria itsapalahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Marta raha nandefa tamin'ny Jesosy dia nandeha nitsena azy izy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary Marta tamin'ny Jesosy, tompoko, raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Efa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Foy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia velona indray, ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty manakizay. Izany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy rehefa ho any Jerosalema izy dia mandalo ao Betania manakaiky. Betania dia lazain'ny mpandinika soratra masina hoe tanànan'ny olona mahantra, tanànan'ny olona sahirana. Nefa Jesosy dia vahiny tao amin'ny Lazarosy sy Maria ary Marta. Olona tena naman'i Jesosy sy sakaizany izy telo dahito. Efa nilaza ny olona nampitondra tena tamin'ny Jesosy fa hoe Lazarosy dia marary. Hoy izy eo amin'ny 7 amin'ity 1:20 ary izy mahavavy tena nihaka tany amin'ny Jesosy ana hoe tompoko, ino marary le tianao? Lazarosy io ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Tsy fahafatesana no anton'izany aretin'izany fa ny ampisehoana ny voninahitran'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Zany navanin'i Jesosy. Kanjo maty soamantsara any Lazarosy. Toy indray Jesosy tamin'ny mpianana. Rehefa afaka izany, toy izy tamin'ny mpianana, matory Lazarosy sakaizantsika, fandeha hamoha azy aho, 1:20. Toy mpianatra taminy, tompoko raha matory izy dia tsara ihany. Eto dia laza tsotra tamin'ny hoe maty Lazarosy. Afaly aho noho aminareo satria tsy teo aho mahino anareo fa andeha isika akany aminy. Maty Lazarosy, andeha isika akany aminy. Ohatra mieritreritra eto no Jesosy hoe hamoha any Lazarosy satria matory Lazarosy. Jefa navaly Tomasy raha nandeha izany, toy Tomasy izay atao hoe Didiome tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Any tonga tany ny olona tamin'i Jesosy
efa nilevina farana inge Jesosy hoe fa Marta vao nahitany Jesosy teo izy, raha teto ianao a tsy maty ny anadahako. Raha teto ianao a tsy maty ny anadahako. Nefa fantako ihany fa na ketrin'izao aza na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia men'Andriamanitra anao. Nefa fantako dia midikako hoe mino aho na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia men'Andriamanitra anao. Zany ny finoana anana maty. Ahoana navalin'i Jesosy matsy ny finoana anana maty? Hitsangana ny anadahinao. Zava-dehibe gavana ny finoana. Marta dia nampiseho ny finoany an Jesosy. Hoy izy fantako ninona angatahanao amin'Andriamanitra amin'izao ankehitriny dia men'Andriamanitra anao. Jesosy koa namaly ety hitsangana ny anadahinao. Ianao zay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao, rehefa mino ianao dia hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Satria Jesosy eto amin'ity Jaona 4:20 raha mino ianao dia hitanao ny voninahit'Andriamanitra. 5:50 tsy voalazako fa raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy mahay maneho ny voninahitr'Andriamanitra efa mino izaho sy anao. Hitsangana ny anadahinao. Raha mamaky nyity lahatsoratra masina ity hatramin'ny farantsika dia tsy nahavelany Jesosy tsy ino ny maty. Ary izay ny atao amin'ny filazantsara ny Jaona, tiatsika tonga amin'ny finoana. Rehefa mino tsika dia ataon'Andriamanitra mahita ny voninahiny. Rehefa mino tsika na dia maty aza dia velona indray, izay ny voalaza eto. Fa zay mino dia hanana fiainana manak'izay, satria Jesosy ilay fananganana maty sy ny fiainana. Zay mino azy manana fiainana manak'izay, ary zay mino azy ka maty dia hitsangana indray, satria misy fananganana maty sy ny fiainana. Mbola tsy miova gava ny tenin'Andriamanitra, mbola mitoetra manakariva. Ka ianao koa rehefa mino ianao dia manana fiainana manak'izay. Amin'ny filazantsara Jaona dia lazainy hoe lazaiko aminao hoe zay mino zay nanaingaka ka mandeha ny teniko ka mino izany dia tafafina ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny olona mino dia tsy maty fa velona manak'izay tahaka an'i Jesosy, satria tsy avelany hitoetra ao anaty fahafatesana ny mino fa hatsangany ny velona. Eto dia niteny indray Marta hoe eny tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra eo tonga amin'izao tontolo izao. Ary izao koa mino fa ianao hanangana maty amin'ny andro farany. Ianao hanangana maty amin'ny andro farany. Aoka tsika ino an'izany, aoka tsika toky an'izany ka tsy salasala zany amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa zay mino na dia maty aza dia velona indray. Ka manana ianao finoana. Ambara-piavin'i Kristy eny ambony lanitra, manana zasy ianao finoana. Fa zay mino an'i Kristy dia manana fiainana manak'izay. Fa zay tsy mino kosa dia voahelika teo sa tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra. Ka aza isan'izay tsy mino izasy ianao fa mino an'i Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Misaotranao izay raha eo fa ianao ilay nanihika ny zanakao tonga tatỳ amin'ity zao tontolo izao ity, mananana ny fiainana dia fiainana manak'izay. Aza vela salasala tsy ino an'ilay zanakao izay fa ataovy mino an'ilay zanakao sy matoky azy ary tsy saraka aminy, satria zay mino azy dia manana fiainana manak'izay. Zay mino azy ka mandeha ny teniny ka mino izany dia tafafina ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana manak'izay. Dia ampahareto amin'izany foana izay Tompo. Fa ka naniza moa izay, ianao manana teny fiainana manak'izay. Sitakay ny ary hivavaka hoe anay izay nan-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, ataony sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Nohonay ny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka namelana izay midika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, ianao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay. Amen.
Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny naharaizana ka fanamason zao a raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra an' Jesosy tompontsika mpiandro lehibe miala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manak'izay a izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany io masony amin'ny ilan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy ny fiainana, je mino azy na dia maty aza dia velona indray a, ary zetra velona ka mino azy dia tsy ho faty fa hanana fiainana manak'izay. Nohon'i Jesosy tompo a dia vonjena ny anao sy ny ankoranao. Ho azy ny voninahitra manak'izay. Amen.